Anteneniko dia vanteneniko taminareo to hoe amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ohatran'ny tony dia zay zavatra tapaka tsy afaka hiverenana intsony. Ao anatin'izay zany tsisy resaka afaka intsony mikasika ny président, vice-président ary ny premier ministre. Ny zavatra proposition ataony ny VIC zany ataontsika amin'izao dia ny hoe ny possibilité afahana au lieu de hoe vice-président anak'iray de atao anankiroa. Ny mouvance Rajoelina moa dia efa manidinisy narany teny hoe tokony tsy hivoaka amin'ny saritsika, tokony hivoaka ihany koa amin'ny fanapa-kevitra efa niraisina tao anatin'ny tamin'ny 6 octobre lasa teo. Ary zay no tenenina hoe tokony hirositsika any amin'ny fijerena ny fitsinjarana ny toerana ho sahan'ny tsirairay azy ao anatin'ny fitondràna tsy dia zanita zay ho atao. Ary zay zany miasa atao amin'izao tsika amin'ny teny izao ary zay no mampianto anazy satria dia hoe mijery hoe firy ny ministère ho sahan'ny mouvance tsirairay avy dia misy tsy hevitra anatin'izay dia miasa kely aloha fiverena. Anakay manaky an'le proposition efa tapaka teo aloha zany le mouvance anankiray tsy nanaiky an'izay efa manaiky zany izy zao. Zavatra araka ny teneniko anao na manaiky ny mouvance iray na tsy manaiky ny fanapa-kevitra niraisina tamin'ny 6 octobre zay teo anaty ny solitena ny firenena maro teto ankatany an-tantany amin'ny Antananarivo dia tsy afaka hiverenana intsony ary tsy misy na mouvance izy na mouvance Rajoelina na mouvance hafa afaka hiverina amin'ireny fanapa-kevitra ireny satria efa tapaka ary efa voasoratra ary tsy afaka hiverenana intsony amin'izay sao dia mampikotana ny sain'ny vahoaka malagasy koa fa ho fantatritsika rehetrarehetra fa tsy misy afaka hiverenana eo amin'ny posten'ny président ny vice-président ary ny premier ministre. Fantatra ihany nefa ny amin'izao fa misy ny ohatran'ny hoe communiqué navoaka ny vondrona européenne mikasika ny hoe ilatsaka mety ilatsaka ny sazy manomboka rapide satria 9 novembre le fetitaona 120 jours raha ohatra ka tsy misy ny fifanarahana eo amin'ireo ankolasy efatra. Pression ho an'ny ankolasy Rajoelina be zay hiverenany amin'ireo le proposition rehetrarehetra zay mipotra ao anatin'ny fivoriana amin'izao fotoana izao mety hoditra tsy hisy fifanarahana ny mouvance Rajoelina na eo ary zay ataontsika hoe menasy ataon'ny vondrona européenne zay. Ny mouvance Andry Rajoelina aloha dia eko fantatsika misy pression mihitsy hoe amaiky anay. Ny mouvance Rajoelina ankehitriny no mizara ny toerana sy ny zavatra irahana ao anatin'ny gouvernement taty des Zamite ka ny olona zay maiky andray an'izay poste ho raisina ao anatin'ny fitondràna taty des Zamite zay no maiky fa tsy mouvance Andry Rajoelina ary tsy misy mihitsy olona afaka hoe aneritery amin'ny fanapa-kevitra fa ny anay zay zavatra tapahanay dia zay zavatra hitanay fa araky ny rariny sy ny nintsiny ary ny force politique ananan'ny tsirairay avy. Merci an'le postes ministériels, Monsieur le Président. Nareo hoe manana an'le hoe izao ny tokony anjara mouvance Rajoelina tsy mitombona intsony ve le hoe mizara efatra le ministre valo amby roapolo. Non, eo mikasika ny fitsinjarana amin'ny toerana ane mbola tsy antsika mbola eo amin'ny isa zany tsika izao firiny ny mouvance ato firiny ny mouvance roa fa zay fa manana proposition anay amin'ny ministère ka mitoy io zany le izy rehefa avao dia mpamisotra tsika rehetra.